Amin'ny fifahiny indray no androsoana tontokatrantsika ny amin'ny teny ity fampianarana larana fafily moa zany lasokely mivoary ny akanjo fa ho avy any visy mangatsika be any larana fafily moa fahasivy-ambin'ny folo larana fahasivy-ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ndrantsika aloha iariva afaka metraka ny teny rehetra ho voninahitra ny Dada Mariava sy ho voninahitra ny Ahosoa. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe Jesosy ny Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly zany mba tonga saina ka tena mba ianao tonga saina mihitsy fa tonga ely ahy teny marina aminao zao tsika aloha iariva avaka aloha sotra betsaka Dada malala Iaiava fa ianao ny tompony teny avy any aminao ny soratra masina izay nomenao an'ireo jiosy ireo tamin'ny alalan'i Abrahama izay nofidinao tao ianao no nampiseho ny mombanao nampahafantatra ny mombanao saingy nataon'ny Israelianina tsinitsiny ianao tafasaraka tamin'io firenena io ianao ary nokapoanao zany firenena zany mandrak'androany izy tena sahirana amin'ny ataony tonga nefa ny fotoana nampafantarinao indray ny marina tamin'ny alalan'ny Elia mba hiverenan'ny olona ho any aminao ary hiverenanao ihany koa ho any amin'ilay olombelona izay noharianao ka nomeno ny fanahinao avy any aminao mba ho velona izy fa na hovonjena ny anton'izao fampianarana izao ary fa nahongotana any am-pelatana ny devoly Satana sy miaramila ny rehetrarehetra ary tonga elianao an'izany fanatanterahana an'izany baiko avy any aminao zany Dada Iava hanongotra ny eny am-pelatanan'izy rehetrarehetra ireny ho averina ho any aminao dia izay rehetra voafidy sady voalahatra ho any aminao Dada malala Iaiava efa mandeha ny teny ary tsy ho ajanona mihitsy ny teny mba handrapatanteraka ny sitraponao amin'izay tena anaovana azy voninahitra anao reriany Dada malala Iaiava tsy maintsy vitany Eliany asany ary tena vita izy ary mbola vita indray amin'ny anaranao Iahosoa anaovan'izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Amerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano larana fahasivy-ambin'ny-folo ny fampianarantsika iny amin'ny tiny ity manona ny hatsarany Ahosoany izay mendrika rehetra ary ny fiadanany Ahosoany amin'izay rehetra mandray ny teny. Jesosy nay Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly fa maninona no natao an'izany ozinao hoe tena inona ty teneninao Elia raha tsy miteny an'izany Elia dia miara-mandainga ohatra anareo sanatry nefa zany Elia zany tsy mpandainga ary sanatry amo zany mpiteniny marina izy ary mpilaza ny hafatra ny Dada Iava sy Ahosoa izy ny endro mahita ny loza ka mery ny adala mandrosoka avao anjahanareo ny mba tonga saina fa naporofona fa mpiara-miasa amin'ny devoly Jesosy na Jesoanao io nampanotanao foana io hatramin'izay tsy azonao lavina zany tena teny hoe tsisy azanona nga mbola mandainga fanimpiry indray ianao zany amin'iny indray iza no tsy nilaza fa mpanota daholo izay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa ny mpitondra fivavahana tao aminareo ny lehibe ny aty aminay ny rakim-peo aty ny arsiva ny teny zareo fa tsy mba fomba ny Elia moko mamoaka an'ilay teny fa tsy mety aminay zany tsy mety amin'ny Elia zany fa ny teny zareo tao anatin'ny fandarana mazava be teny izy hoe tena mpanota daholo ny olona tsisy afaka amin'izany atao hoe afahotana zany fa tsy maintsy manota tsisy lavorary nefantsika dia mafantatra fa aoko nareo ho lavorary na ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'irainareo izay ny amin'ny lanitra lanitra andolo vaketsika aloha zay ozinao hoe ohatra no mitohitoy amin'ilay fampianarana toy ihany ka izy koa ohatra mitohitoy fa tsy hoe mitohy fa samy manana ny azy mihitsy nao vaketsika aloha bokyny Matio toko 5 andininy 7 no vaketsika aloha Matio 5:48 dia zao ny voalaza eto hoe Matio 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any amin'ny lanitra lanitra ny an-danitra zany
any hoe mila tanteraka zany nareo zay ny tenin'ny dada Iava satria za tanteraka dia kokoa nareo tanteraka. Aiza zao zay misy miteny hoe aoko mpanotanareo fa maha-olombelonareo dia mbola mpanotanareo a micomprendre zany io Andriamanitrinareo io fa izy no tanteraka fa ianareo tsy maintsy mpanota. Mba voay kely zay misy an'izay teny zay fa tsy misy an'izany aho fa ny misy eo dia hoe aoka ho tanteraka ianareo. Fa raha tsy zany nareo tsy mahazo makany amin'io Andriamanitra tanteraka io. Zava-misy nefa ny 2 taona zay ny mpivavaka miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa mpiaraka amin'io Andriamanitra ivavahana io nanomboka tamin'ny zay nivoany io anarana tsy izy io 2 taona teo zay mandraka androany milaza daholo fa mpanota nareo. Mpitondra fivavahana miteny hoe mpanota izy, nareo mpivavaka miteny hoe mpanota izy. Avy any amin'iza le mpanota aloha ndao jerevantsika. Avy any amin'iza le mpanota satria zay niaraka tamin'ireo zany dia mpanota. Ny loharano sotroinareo zany fahotana. Fa iza ny tompon'ilay fahotana satria zay miaraka amin'i Jesosy io dia mpanota daholo. Izy mihitsy nge zany ny mpanota ny dikan'izany e. Jesosy mpanota nge zany ny dikan'io tomponareo e. Tsy Jesosy mpamonjy tsy izay mihitsy fa Jesosy mpanota. Slogany mitsy izy mihitsy zany resaka hoe mpamonjy izy hoy ahoana raha namonjy izy tokony tsy manota nareo. Fa mahatonareo manota tsy namonjy anareo zany izy. Zany mampisoloky an'io tomponareo pisoloky iny. Ary mpahandainga ary mpamitaka. Zao afaka itsika ny soatra masina. Jaona voalohany toko 7. Ianao nge ny teny iny e. Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Miara mahita atsika ny tena izy. Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany. Zay izy ary. Zay rehetra mpanota dia avy amin'ny devoly. Ny olona manota dia avy amin'ny devoly ary ny devoly manota dia avy any amin'ny devoly automatika. Ary Jesosy nampanota olona foana hatramin'izay avy any amin'izy izy dikan'izany. Fa zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly izy ny soratra masina avy any amin'izy izy zany. Mazava ny soratra masina raha tsika mijery io nene izy. Fa zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly ny soratra masina. Tsy zany namorona fa raha tsika mahita io avy aiza io Jesosy nareo io? Avy aiza io Jesoa nareo io? Mahitsy be ny valiten'ny Elia avy any amin'ny devoly io. Satria nampanota anao, nampanota anareo rehetra rehetra. Zany tsy mahatompony soratra masina io fa raha tena tompony soratra masina io afaka ny fahotana ohatra nataon'ny Elia zao daholo zay miaraka amin'ny Jehosoa tahaka an'izao ataon'ny Jehosoa zao izy. Fa ny nareo mpanota daholo dia jereo le mpanota amin'izay ny miaro an'ilay olona tsy hivoaka tao aminy tao. Zany nge ma sistema ana devoly an'izy. Ary manovany devoly le olona tsy sy alo amin'ilay mampanota anazy mba ho atsipy any amin'ny ely miaraka aminazy. Mba tonga saina. Arovany devoly mihitsy le olona ho mpanota ohatra anazy eo foana. Aza mety mihaino ny teniny zany Elia zany. Aza mihaino an'izany Téléas radio SFF zany. Aza mihaino an'izany Jehosoa Iava zany. Aza mihaino an'izany nareo. Satria izay mihaino an'izany afaka mifahotana dia tsy tiany. Asakasaka anao na mbola hiary devoly ihany ianao na no avocat du diable foana ianao. Fa zay mpanota dia avy amin'ny devoly. Nampanotanao foana izy 2 taona. Avy any amin'izy izy e. Vakio soratra masina io. Fa ny devoly no manota hatramin'ny voalohany ary zay manota dia avy any amin'ny devoly. Avy any amin'ny devoly zany ianao zany avy ao amin'ny devoly no nivoaka ny dikan'izay. Mazava ho azy zany fa Jesosy zany ilay Jesoa dia avy ao amin'ny devoly izy no nivoaka. Mazava io soratra masina io ary tsy azo tapena na tsy azo nanaovana inona io soratra masina io. Ianao maholy ianao mangina fa tsy Andriamanitra ny taonao mangina amin'izay. 2 taona nampanginareo ny Andriamanitra io fa tonga Elia hitsangana andravany fahavalony io Iava io. Izy ianao rery ve? Zarery ka? Zarery mihitsy. Teny zarery mihitsy. Ary tena sahatra amin'ny fahafatesana zany Elia zany. Ary sady tsy manaiky hatramin'ny farany. Zany Elia zany sady tsisy namana, tsisy nizaniza. Fa izy rery no mandefa an'io teny io, ary izy rery no miambina an'io teny io, izy rery koa no miaro an'io teny io, ary izy rery no miaro ny voninahitra ny dada Iava, ary izy rery no miaro ny voninahitra ny Jehosoa. Izy rery no miaro ny raha ny Jehosoa lasaka toy ny azy fijaliana, ary tsy maintsy ho averiny hatramin'ny farany zany.
tsy metsongotany ely am-pelantanany devoly zany rehetra sandoka nataony zany tonga ely any rava ka tsy moramora nanaovan'ireo olombelona zao fanambahinana io andriamanitra ny Abrahama io. Rary soanareo tonga saina daholonareo tonga saina ny endry a mahitany loza dia miery fa ny adala kosa mandrosika vo dinio tsara io teny io fa izao no nisehony zanak'Andriamanitra kosa nefa izy dia ny andrava ny asany devoly ny tena zanak'Andriamanitra zany tahaka ny Joely ahatonga aminareo zao andravan'izay asana devoly zay andravan'i Jesosy ary andravan'i Jesoa amin'ny alalan'ny teny aloha ny voalohany indrindra ho avy ny loza ry Jesosy irahako ianao ndana fao ny problema raha mahavita mamahany io ianao zay efa fantatra anao fa mandeha any izy any hitako amin'izay le mpivavaka aminao zay hitonatonanao any aminao imenao amin'izay ely a imenao ely a alefaso amin'izay ny fahagagananao re mba hiandrasanay amin'izay le fahagagananao mba alefaso amin'izay le zatra fitanao fa ho avy eo efa inona ty teneninao ty zay da natan'io Jesosy any aminazy manontany ina zany teneny Elia zany adverserany zany Elia zany dia fantany daholo ny zatra teneny Elia avenana ny mpifahavalo rehefa tsy mifankafantana zay zao mahafantatra ny devoly a hainay daholo ny miaramilany izy ny venana rehefa tsy mahafantatra ny Elia venana ny adversaire rehefa tsy mahafantatra ny fahavalona ianao ve hiady raha ohatra ka tsy hainao ny fahavalonao fa matoa izay miady fantatra ny fahavalonay ary taizako moa tsy nafantatra ny Elia tena izy otifanina fotsiny reo devoly dia mpandainga sady rai ny lainga jereo io nanaovany ianareo mpandainga rai ny lainga mifamitaka zao rehefa kitsika ndray fa tena Jesosy ake ka mpiara miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly iny io zao efa kitsika ndray ny tenin'Andriamanitra ianao ary teniny Ahosoa John 8:43-44 John 8:43-44 John toko favalo andininy fa 43 dia ny 44 zany nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo eto zany le olona tsy mety mihaino ny teny Ahosoa mihitsy iteneny io le Andriamanitra milala fahotana hoe mody fanina mody tsy mahalala ohatra nareo ao totoko an-trano mody fanina tsy mahalala io nefa ny hainareo ihany ingeny izy fa zay le avinavina petraho ny avinavina ihany toy izy atsika ihany ny teny ao anatin'izany nefa andiny fefatra amby efapolo ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraken'ny rainareo ny tianareo atao ahoana moa no mahadevoly ny rainao ara izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria aminazy dia tsy misy marina raintsika ohatra amin'izay ny nanaovan'i Jesosy ianao ahoana mavy any amin'ny devoly an'io efa nytenenina fa hoe zay miaraka amin'io Andriamanitra iavasy Ahosoa io a tsy manota intsony fa i Jesosy kosa nary miteny hoe tsy maintsy manota avy any amin'izy zany dikan'izany satria manohitra ny teny marina tsy mety mipetraka amin'ny marina mihitsy izy jereo amin'izay eo ataon'io hoe ampirisianareo tsisy an'izany marina zany tsy misy an'izany lavirary zany tsy possible aminareo mihitsy n'izany tsy possible aminazy satria izy efa mpiara-miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly izy lozika be ny ataony dia ianao koa manototra anazy dia ianao koa amin'izay tsy tonga saina ianao iny tsy tonga saina ianao zay olombelona miaraka amin'i Jesosy hoe ianao ny tsy tonga saina fa ny soatra masina efa mahitsy be mihitsy miteny fa avy any amin'ny devoly io ianareo avy tany amin'ny devoly ianareo ka izay sitraken'ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha miteny Elia hoe ozy ny teny io Andriamanitra hoe aza manao teny intsony zay zao no izy zay fa Jesosy le miteny tsy marina kosany i Jesosy zay miteny zavatra tsy marina kosany dia miteny hoe manotaka ambony fa mibebaka rehefa avy eo zay eo amin'izay zany famitana nataon'i Jesosy taminao avy any amin'izy izy ny dikan'izany satria ny teny marina hoe aza manao teny intsony John 8:11 zao ke vakitsika ny teniny daday avahy John 8:11 teny Ahosoa
Jaona 8:11. Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloko anao mandeha any, ary amin'izao sisy zao aza manota intsony. Zany le teny nomeny Yahosoa an'ilay olona zay hoe amin'izao sisa manaraka zao miteny aminao mihitsy hoe aza manota intsony ianao. Zany ny teny famarinana zay, aza manota intsony. I Jesosy kosa ny ary miteny hoe maha-olombelonao dia tsy maintsy manoty ianao ka. Tsy misy an'izany lavorary zany tsy maintsy manoty ianao. Fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo. Izay misy ten'Andriamanitra miteny an'izay. Ny famelan-keloka dia ndeha mandeha no nomena anao dia tsisy tsony taorianan'iny. Izany hoe raha mibebaka ny olona dia mahazo famelan-keloka izy dia aza manota intsony aorianan'iny. Tadidio izay teny izay. Raha nanao ny tsy mety ianao dia mahazo famelan-keloka ianao fa ndeha mandeha. Ary mipetraha ianao amin'izay. Ohatrany hoe fianao zany tena tsy isikanina mihitsy voalazanao. Fa raha ohatra ny anisikanina tsy niteny an'ity teny ity fa mba lasa koa nanao nataoko tany. Fa tsy isikanina zany Elia zany mitovy amin'ny dadany izy. Dadany Yahava. Ary ilay zokony izay tiany naniraka anazy Yahosoa. Tsy misy tsiny ireo Andriamanitra anankiroa ireo. Dia tahaka izany koa Elia tsy misy tsiny tahaka anazy. Fa raha nisy tsiny izay tsy hitondra ny teniny dadany zokony haiko, ina moa no teneneko izay raha zany misy tsiny mpanota ihany koa. Fa tsy misy tsiny izay tahaka anazy naniraka anay, voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Tianay be mihitsy ny dadanay, tiany Elia be mihitsy ny dada Yahava sy Yahosoa. Bizo be. Izany manao bizo ny Andriamanitra. Tiana ve tsy ho atao bizo aminao? Zany ma devolony devoly tsy tia manao bizo ny Andriamanitra marina izy. Fa ny avy any amin'ny lanitra lanitra manao bizo an'ilay naniraka anazy. Mily fois mihitsy ny azany. Ho an'ny dadanay malanay Yahava sy Yahosoanay. Voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Jereo amin'izay sary. Za koa tsy manamerika anao izy Yahosoa. Mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota intsony ianao. Jereo amin'izany sasany. Aza manota intsony. Efa ianao tia nampanotainy impiry. Zany no pirofo fa tsy izy le miaraka aminao. Ny rana devoly le tomponao io. Tonga ho any andravana an'izay. Tsy ekena intsony. Ampy izay 2 taona nandefasana olona ny amin'ny elo izay. Fa rehefa tsy teo any amin'ny lanitra lanitra dia dalalao ianao. Aza mandeha rehefa tsy te handeha fotsiny ianao fa tsy azonao sakanana intsony no marina. Ary aza manakana sao ahita tantara amin'izay aoriana zao. 2 taona ianao nanipy olona ny amin'ny elo foana. Tsisy manaiky an'izany intsony. Ary ny tompon'izao fampianarana zao mihitsy tsy manaiky. Ilay miteny hoe aza manota intsony. Izay tompon'izao fampianarana zao. Ilay Andriamanitra miteny hoe za ilay Yahava tsy tia fahotana, tsy mihaino mpanota. Tsy foekorony tanako fa tena lava tsara mihitsy ary mahavonjy. Ary tena mahavita fanavotana ho an'io. Ka aza manao foana mihitsy. Dia efa lazaina aminao mihitsy izany. Fa tsara izany Yahava sy Yahosoa zany. Faratampony tsara izy. Ka ny teny izany dia mazava be hoe avy any amin'iza izany i Jesosy ity. Avy any amin'ny devoly izy. Mpiara-miasa amin'ny devoly izy. Manipy ianao mankany amin'ny elo. Nataony mpanota foana ianao. Nefa dia izay mpanotra dia avy any amin'ny devoly vao nivakitsika teo foana izy. Ary matoa izy mpanota avy any amin'ny devoly izy. Ary izay niaraka tamin'ny rehetra nanota avy any amin'ny devoly izy nidika an'izany. Mazava ho azy. Aza miteny hoe ka manao fagagana kosa izy. Fa izy milaza fa tsy manao fagagana ny devoly. Andao vakitsika tsara ny soratra masina fa tena mpanao an'izany fagagana izany mihitsy raha izany devoly izany. Korinthiana Tessaloniana 2:2 andininy 9 sy ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Yahosoa. Tessaloniana 2:2 andininy 9 sy ny 7. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Yahosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ilay mpanota izany teresahana ity. Ny fiaviny le iny. Fa le iny, le ity izany dika an'izany. Devoly izany tsy amboniny izany. Tsy mila atao ianao ny devoly. Le ity hoe lasa lahy makany. Devoly tsy atao hoe ianao.
etoetony fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra. Any hoe devoly satana zany tena mba hampiasa famantarana ary mba hampiasa fagagana fa mandainga lainga iny avy any amin'ny devoly iny satria ny devoly ny tompony lainga any hoe ny fagagana zay ataonao zany fagagana lainga sy fitaka daholo. Ka anao aza miteny aka izy kosa ngena vitananao fagagana sy gaza ka angany devoly tsy mahay an'izany amina tena vendrina be nao ary tena taraiky be nao raha tsy mahay an'izany fa dia mpahafantarina amin'izay hoe mahay an'izany mihitsy raha ny devoly zany. Orofon'izany dadarabe mavita manao ny rehetrarehetra io koa fa mpanota daholo no mivoaka avy eo, mpanao ratsy daholo. Fa zay atao amin'ny Jehoshua kosa tsisy manao ratsy tsony ary nanenina zay nanao ratsy indrindra ka nanambany an'i Jehoshua fa tena mifafanikio zay va tena hoe manakatra ny kio fa tsy hoe mifafanikio takariny ty kio ty ahoana ny azahoana an'io fa ny aza mba miady amin'izany Jehoshua zany fa zany nateo tsy fisangy zany tsy azo sangina zany Jehoshua zany. Mahafinaritra ny fiarahana amin'ny Jehoshua ary tena famonjena olona mihitsy zao ataontsika zao, famonjena olona ary zany ny tena asan'ny Elia zany mamonjy olona, mamonjy fanahy tsy ho faty, aza manaiky vonoany Jesosy tsony manao antso avy Elia amin'ny olombelona maneran-tany zay mandrea manaraka amin'ny internet. Be nareo ny manaraka ao ny mankala ao koa nefa ny tena mankasitraka ary mity ary mitady famonjena angile dingana mbola tsy sa tovy be sy ny maro ihany io manapa-kevitra dia tsy mila fandray amin'ny hevitry ny olona tsony fa tapao ny hevitra ao ianao no mandray ny décision-nao fa tsy olona, tsy enteranao amin'ny olona kory ny décision ny fiainanao. Rehefa ianao ny te-vontsena tapao ny hevitra ao fa aza miandry ny hevitry ny vadinao na ny zanakanao na ny rafozanao na ny fianakavianao fa ianao mieritrereta ny lalak'alenao zay amonjenao ny tenanao. Aza miaraka amin'ny Jesosy tsony na Jesoa miala amin'ireo, aza miaraka amin'ireo tsony moa fa mpiara-miasa amin'ny devoly io, mpandefanao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny hely. Direkta mihitsy ny tenin'ny Elia, aza miaraka amin'ireo tsony manipy anao any amin'ny hely ireo. Ary akotsiny ny ohatran' izay ozy nareo fa lany kary rehefa tsy nenanafaka tamin'ny fahotana efa hatramin'ny elo ireo aiza tsony ny avy tany an'izany. Ary raha amin'izao izy miteny hoe zay koa efa tsy mpanao teny tsony hoay izany lainga be ko ny tomano mpanotatra amin'izay. Ino zao lainga be atao zao ndray nampirisian'i Jesosy ndray hoe mbola anao an'izany ndray mbola sy tonga saina ihany. Roa arivo taona tsy afaka amin'ny fahotana nareo porofa mpanotanareo ny dikan'izay. Le Andriamanitranareo mihitsy ny mpanota ny dikan'io ka manahaka ny dadanareo nareo. Dadanareo Jesosy sy Jehova izy mpanota ampisoloky io koa nareo fa mpandainga oatra anazy, mpanota oatra anazy manahaka ny dadanareo nareo. Fa ny dadanay kosa ny aiava tsy mampanota tsy mpanota tsisy ota ho aminy ary ny zokinay Jehoshua trany dia tsy afaka amin'ny fahotana ary tsisy ota mihitsy ny eo aminy manahaka anazy automatique izay ataon'ny Jehoshua. Tanao izay tsy mampitovy an'io ary aza miteny hoe mitovy io e azafady mbola teny demony ray koa zany. Ahoana moa ny ray manafaka amin'ny fahotana lasa tsy manota intsony Jehoshua zay. Ahoana Jehoshua no ampitovianao amin'ny Jesosy zay mandainga velona hatramin'izay izy nampanota olona dia tsy mendra teny tsika rehetra tsy manota. Andriamanitra zany devoly be mihitsy ny sainao anatin'izy. Roa arivo taona nareo niady ho mpanota anatin'ny firananareo any mitomano mpanota. Esaky ny sabotsy lady reo lasa mivavaka dia mangataka famelan-keloka satria mpanota nanao ny fahotana no mikalatsiny Jesoka Zoma sabotsy lady mibebaka dia miverina foana le même refrain. Profon'izany ny tenin'ny mpitondra fivavahana nareo mihitsy ny teny taty aminay taty tao anatin'ny fandarana mazava be fa tsy maintsy manota satria tsy lavorary ny olombelona. Ahoana ny mpitondra nareo mihitsy no miteny an'izany ary marina izany teny izany satria iainanareo le lainga sy fitaka sy ny fijangajangana sy ny faratsiny iainanareo nge zany. Ka rehefa mba fantatrareo kosa marina mbola hiaro an'izany Andriamanitra tsy izany ve ianao e mba hainao tonga saina hoarovanao ve le zavatra tsy mety e ho atao inona zany ty tenin'Andriamanitra ty. Nefa ianao milaza fa mivavaka ho atao inona zany io. Mampieritreritra ho atao inona zany ty soratra masina ity e ho atao haingo paosy.
sao ampanaovina anaovanao inona aminao mba mieritrerety ianao e miendry mahita ny loza ka mery de dala mandrosoka vo mifarana teo aloha ny teniko fa tena ampy zay teny zay mazava ny toko sendininy meko anao fa zany Jesosy zany de mpiara-miasa amin'ny devoly mba tonga saina ary nanipy anao nakany amin'ny eny meko ny toko sendininy mazava tsara ny teny meko anao teo de raha tsika mahita zany sary zany ianao raha mahay an'izany fa tena iainanao nge zany e taiza koa nisy fiangonana miantso Jesosy ka misy afaka amin'ny fahotana tao ny hoe mody mamorona afaka de misy mihitsy ka zay le mpandainga hoa sady mpandainga ny ray nylainga roa arivo taona mandainga tao foana ka lozika be raha misy ny mamantany de mody mamadika palitao fotsiny hoe zay koa nga manota intsony fa ao anaty eo nefa mahafantatra lay fanahy ao anatinareo zay anareo mahafantatra fa lainga zany kamo fa ny vavanao mipentsipentsiny eto mba hamalinina ny fahamarinana de miteny hoe zay koa tsy mpanao te intsony fa lay fanahy hiarany atezerin'Andriamanitra ny fitsarana izy koa zany de mamaly anao mihitsy miteny hoe mpanoty ianao kambony fa tsy marina zany vavanao zany oka zay ny fiadivana am'ty fanahy mba mitady famonjeny ty e mba avonjeo le fanahy fa aza ty teny aleo le fanahy mba hovonjena ho any amin'ny Iosoa fa ampy zay fanopazana fanany amin'ny helo nataon'le Jesosy sy ny mpitondra fivavahany io mahitsy mihitsy ny amin'ny teny efa akaiky loatra ny fanapotena anareo olombelona ka de miteny am'izay a fa tsy ho zakanareo zahatra ho avy eo mantsy zay ny aton'izao teny mandeha zao hoe mahitsihitsy am'izay mihitsy ny faela loatra ny fanavotana raha tsy eo hitsy aminareo a de hitsy am'izay tahaka ny dokotera manasitrany hoe tia ny aretina vavy am'izay nao atao bistory didina dikan'izay rehefa marary atao opération tsisy miteny hoe ao no fa tany de apatrina de didina de afaka de vita afaka ny aretina sitrany ianao zay zao ny atao zao hatrany de sorona ny tsy mety de andao manatona ny Iosoa am'izay fa tsy manatona ny Andriamanitra mampanota foana sady misandoka tsy niantona teo miazo fijaliana zany iny fa mandainga velona fotsiny ny niantona teo miazo fijaliana de le niteny hoe aza manota intsony fa lay tsy niantona teo kosa mbola mampanota foana izy nefa ny ten'Andriamanitra hoe zay mpanota de avy any amin'ny devoly Jesosy nampanotanao foana izy mihitsy nge zany avy any amin'ny devoly ny dikan'izany Andriamanitra tsy izy avy any amin'ny devoly iny fa mba tonga saina ianao porofon'izany jerevony ataonao manota foana ianao mandrak'androany tsy mijanona ny manota amin'ny teny raha tsy mijangajanga na ianao nanovany anarana hoe Yahova lasa Jehova i na hoe Yahova lasa Yahvé na hoe Yahosoa lasa Jesosy na Jesosy efa fahotanana zany efa trano misy nge ny fahotananao de ianao manao ratsy tsy akijanona io am'izay mba mieritrerety ianao mba tonga saina endreo mahita ny loza ka mery de manatona ny Elia fa ny adala mandrosoka vo de mitsipy any amin'ny ely fidio zay tianao zay ny mahatonga ny Elia manao antsoavy manerana an'izao tontolo zao manao antsoavy ny Amerikany manao antsoavy ny Alemaina ny Frantsay ny Anglisy ny Breziliana ny Portugais ny Inde zay be de be ny sinosy rehetra zay fa ny tena lohara moa reny teneko reny milaza tena mpiara-dia amin'i Jesosy reny ampy zay ny famonoana fanahy adalàna nareo raha mbola hiaraka amin'io Andriamanitra tsy izy efa voaprofety tsy izy io nareo adalàna ianareo efa nanoro azay efa nampianatra azay efa ny teny marina taminareo azay tatazo am'izay ny valin'izao zavatra zao ariana kely eo azy zay le hoe mialohan'ny amelezany dada Yava de tsy maintsy miteny izy aloha ary efa niteny ange zany tsy afaka hiteny nareo ianao kosa ke tsy hiteny efa niteny za fa nareo tsy nety ny ainy zay kosa ny marina zay maninona ny olona be de aveo miazakazaka makaty amin'ny Iosoa zao ary miandry batisa fenao ny miavinavina anao aporisiany mpitondra fivavahana manipy any amin'ny ely io de mbola manakeo aporisian'ireo ihany efa lazaina fa mampanotanao nge fa saingy tambatambazany hoe ry ava-malala ho amin'ny tompo de intoko anao de roboka de anao mienany aza miditra am'izany reta ampy zay ndao am'izay araka amin'ny Iosoa manapa-hevitra am'izay tena mianao antsoavy retreta am'izay hoe fotoana ny fiverena ty amin'ny Iosoa zao aza manaiky tsony ny endry mahita ny lozaka mery manatona ny Elia ny adala kosa mandrosoka voa manatona ny Jesosy de mitsipy any amin'ny ely zay tianao am'izay fidio mahitsy be ny teny ary tena fitiavana ho azy teny meko anao zay tena tahaka ny sabatra maranitra roa lela zany teny zany manindrona hatrany amin'ny fahampisarana nena sy ny tsoka ary ny tonina sy ny fanahy
zay mihitsy anjaranao mandinika lalakala ianao am'izay avelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa re tsy natao hitsitsy anao io tenin'Andriamanitra io zay ma misy an'izay teny zay tokoa any bokyny Hébreo 4 zao jereo kely jerikely référence ty anaty baiboly ndratsika fa ela dia ela tsy nikitika baiboly ny tanan'ery dia tsy maintsy mba miverina kely io tsika na le baiboly zay mety mahiro hoe tsy mba nikasianao mihitsy ny zay vaketsika izy Hébreo 4 Hébreu 4 12 12 vaketsika izany Hébreu 4 12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa rery ary manindrona hatrany amin'ny fahampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo ay mahafinaritra be zany teny zany tena mahatsirany zany mamantatra anatin'ny fo ny saina sy ny eritreritra fantariny io tenin'Andriamanitra io raha voatsindro ny teny dada iavainao zany dia maisan'nypepaka anisan'ny mampanotanao zao avy any am' Jesosy ianao mitandrina didy fony efa malagasy frantsay anglisy sinoa amerikanina zany hoe mampanotanao zany ny Andriamanitra nao trinité na hoe monotéisme mampanotanao daholo zany tsy misy marina nge zany ianao nampandoavana mpafolo-karena io efa fahadisonao anao daholo zany mahatonga saina zay ny teny fa dia mirary soatsika rehetra samitainao soa ny fampianarantsika manaraka dia ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao hiditra amin'izay indray tsika zany ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao jerevantsika daholo ny zava-misy mandeha amin'izao tontolo zao ina ny tranga eto amin'ity zao tontolo zao ity jerevantsika ny zatra efa mitranga aloha ny jerevantsika dia ho teneniko anareo ina indray le hitranga efa avelany eo so amin'ny teny dia miteny fa rehefa tsy avela amin'ny teny dia kiombona ny vavany ary tsy miteny tsony izy zay le izy ka zany hoe tsy tenin'inareo fa tsy nampiteninana ihany koa ne fa dia mijery ny zava-misy tsika hoe inona ny efa misy ary inona ny mbola tsy nisy fa efa hisy indray zay reo jerevantsika ny amin'ny fampianarana manaraka satsika ariva afaka marana ny teny ho tahiny eo soany atsika rehetra ariva afakatsika dada mariavao efa nitsanga ny Elia ary tena mitsanga ny Elia ary efa tena mampiseho ny famarehana amin'ny olombelona eto amin'ity tany ity zay nanoranao aho hoe ambarao ny teny Elia fa zay mihitsy ny antony isenjany atao hoe Elia zany mitondra ny voninahitra anao dada malala iava afo mandevina dada iava ta io aza ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena fitiavana ny anton'izao teny zao ary fanaporofona farany melo ny fandringanana zay efa mandiha hoe miverenaingana rehefa mbola teo vonjena fa efa tsy voasakana intsony ny loza mely ny tany ny lozanjoan'ny tany ny fahoriana anatototra ny tany ary ny fangirifirina zay angeja ny tany loza ny mahazo ny tany fa tena mivembena izy ary tena tahaka ny mao izy tsy hitany olona tsoa zay atao ombonina dada iavao efa mandeha zany vaninandro zany zany ny anton'izao fampianarana izao miantso ny olona rehetra eto amin'ity planeta terre ety zay teo vonjena tahaka ny tamin'ny androny Noa zay teo vonjena dia manatona anao manatona n'ilay samy fiara manatona ny Elia ho any amin'ny lanitra lanitra meo sainan'ny olona andreazany teny zany dada malala iaiavao ary vonjeo ny olona Yahosoa fa mba te ho vonjena ngeny maro e ampio izy ary metosika Yahosoa ataovy mandrea zao teny zao ianao mahafantatra ny fomba amonjenan'ny olona hainao zany manana ny fahefana rehetra amin'izay ianao Yahosoa zany mahatonga mangataka hoe ataovy ny olona zay ho any amin'ny lanitra ny fampianaranao anatin'ny YouTube io fa aona miatrahana amin'ny fampianarana aona ndefasana ny teny rehetra zany ny angatahany Elia efa ao ny teny efa napetraka ao ny teny ary mangataka za avy any aminao Yahosoa irao ny olona zay ho any aminao hijereny io fa zay ho any aminao tsy mba metraka fahantaina zany fa vao maheno ny tenin'ny Elia izy dia tany miazakazaka izy atao batisa
dada malala iay avasy eo soao efa ntombotra loatra amin'ny fotoana araka ny teninao amafisy ny famonjenan'ny olona rehetrarehetra so raha betsaka dada maria va amin'ny anarany aho soa afa ihany dada malala ny famonjena amen dia izay ny fiarahantsika indray ny tamin'ny teny io tia mirary soatsika etra samy hotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka anizay veloma atao azy